Fampanaovana izay efa atao anatin'ny volana vitsivitsy volana maromaro zay no efa nisy fividinana tseraka nataony teo anivon'ny polisy-pirenena hanenjehana manokana ireo tambajotra manao fisolokina anlinina na escroquerie anlinina mo scamming tena rahantsika azy bebe kokoa ngambany tsara ihany tona fanazavana hoe inona moa le scamming. Le scamming zany dia araka le nambarako teo fisolokina anlinina tsy ohatra ny fisolokina mahazatra izay fahitatsika mivantana fa atao anatin'ny fampiasana internet. Zany hoe ny olona tratran'le fisolokina zany amin'ny ankapobeny dia olona nivelany izay efa ananany zareo manokana milomo ny mombomban'ireo olona reo. Zany hoe efa misy an'ilay atao hoe profil nilazany zareo azy mikasika an'ireo olona rehetrarehetra izay tiana ho solokina. Dia miankina amin'io profilan'ilay olona io no fomba natanterahana n'ilay fisolokina. Zany hoe raha tamin'ireo toerana rehetra izay efa nidinan'ny polisy-pirenena dia misy fampiasana solosaina be dia be ary arakarak'izay profil tiana ho solokina dia efa misy taratasy kely famorona izay ireo mpiasa izay miasa ao anatin'ilay izy amin'ny fomba atao ahafahana misoloky an'ireo olona izay tiana ho solokina-reo. Raha ny efa hita reto anatin'ny fanadihadiana dia mahazo hatrany amina $8,000 par jour ny olona anankiray ao anatin'ny fisolokina. Ary izay ambarako teo hoe tsy olona eto Madagasikara ny tena tranga izay fisolokina izay fa olona avy any ivelany avokoa. Raha iverenana kely mitranga teny tsara saotra izay na be resaka tao anaty tambajotra-tserasera omaly dia marana tokoa ny filazana hoe misy mpiasa fitonjahanto mahery tao amin'ny toerana io. Izy io moa zany dia toerana efa nobiazana na hoe selena zany le toerana tamin'ny fidinana fotony nataon'ny polisy-pirenena teo aloha dia efa akan'ireo fitaovana izay fampiasain'zareo ireo nidinana teny omaly.
dia na dia fananazava moa tony amin'ny fampanoavana izay lidina tena toerana niaraka taminay dia tsy nivoay zareo le toerana dia tsy maintsy natao ny fomba rehetra nidirana tao amin'le toerana ary ny polisy izay niditra taonay no lazalazana hoe darohan'ireo mpiambina tao anatiny dia izay tsy maintsy misy ny sary izay mivoaka tany amin'ny tambajotra-tserasera hoe nisy fampiarana heriseta nefa tsy fampiarana heriseta izy fa tsy maintsy natao izay fimetrizena azy ilazana azy angambany mba tsy isin'ilay toezana fikasentana nampotako filaminana dia ozy ake hoe misy mpiasa fitodrato mahery tao amin'ny toeran'io amin'ny akapobe zany dia fiteratany vahiny avokoa no tena miasa tamin'ireo toeran'ireo afa-tsy ny olona vitsivitsy moa zany teratany malagasy le hoe tano filaminana ao anatiny mpiasa mpisakafo mpanadio trano fa ny akamaroany mpiasa amin'ireo toeran'ireo dia teratany vahiny avokoa tamin'ny toerana sasany ary dia tsy misy afa-tsy teratany vahiny no tena miasa tao anatin'le izy ka hiteraka fahavoazana lehibe ho an'ny Madagasikara raha tsy enjena izy io ary indrindra efa enjena tany amin'ny firenen-kafa ireo olona reo azo tonga teto amintsika izao dia izay no nahatonga hoe nisy ny fidinany fotony amin'ny fanenjehana azy ary mbola hitonga zany amina faritra maro satria tsy eto Antananarivo rery misy izy io fa miparitaka amin'ny faritra maro manerana Madagasikara. Ny teo aloha mikasika ny repôto vahiny izay manao fandraharana tsy ara-dalàna eto amin'ny tany repoblika izay ataon'ny safandraharaha misahana ny fanaraha-maso sisy tany dia safandraharaha manokana sy natokana hijery anara-maso ny taratasy rehetra mikasika ny petrahan'ireo vahiny izay eto Madagasikara raha ny kasika zao raha manokana zao dia visa turistika zany no idiran'ny zareo vahiny voakasika eto izay tsy manara-dalàna. Eo ihany koa ny fipetrahana maharitra eto izay tsy voahaja. Eo ihany koa ny atotan-taratasy izay tokony arahana satria maro ny diana tokony hoarahana izay vao mahazo ny atao hoe visa long séjour na visa résident. Ireo rehetra ireo zany dia tsy voahaja amin'reto tambajotra izay manao fandraharahana antsokosoko ary manao ihany koa ny traite de personne amin'ireo toerana maro izay voalaza teo aloha ireo ka ny antom-pisina eto zany dia manamarina ny fijerena ny fotika ny taratasy mahara-dalàna na tsy mahara-dalàna ireo taratasy hipetrahana na ivanianana na isana eto. Ny ataon'ny safandraharahana io zany dia mijery fa misy tokoa zany ny tsy fisian'ireo taratasy eny an-tanan'ireo vahiny izay voatona teo izay ary arahana ihany koa misy toerana maromaro misy toerana interieur misy toerany rarina vahiny ary misy toerany fonction publique. Ny fanamafisana izay voalaza ny CHPST teo ny ministeran'ny Tany sy ny fitsinjaram-pahefana dia manao fanamariana fa ny teratany vahiny izay manana visa transformable avy any amin'ny mason'ireo Madagasikara any ivelany na ny ministeran'ny raharaham-bahiny eto an-toerana ihany no afaka manao mametraka fangatahana fipetrahana maharitra eto ny ministeran'ny miantontany. Ny visa turistika zany mazava ho azy tsy ao anatin'izay. Fanambalany ramatoa toy ny fampambavana teo dia nanao hitsika ihany koa ny olonan-pirenena makasika ity escroquerie ity ka voamary tena fojona no natratrarana teratany vahiny eo amin'ny efapolo mahery tamin'ny ray eto andrenivohitra. Zavatra hita moa zany dia tsy manana passeport dia tonga eto ary fanantaniny
izy ireo dia hoe nokiazy ny lehibeny ny passeport zareo. Izay zany dia fa ahitahatra hoe misy lazany hoe trait de personne ihany koa anaty fisolozana ity ka efa misokatra moa fanadihadiana dia tsika mianarana ndraiky teo izay zany ny fanazavana mikasika ity fandravana ny tambazotra mpanao skamina ity. Eto dia marina fa samy hafa mihitsy ny skamina sy ny call center. Ny call center dia prestataire de service izay manana fahazahoan-dalana ara-dalàna avy amin'ny tompon'andraikitra, fa ny skamina kosa dia mpanao fisolokiana amin'ny alalan'ny internet. Indray manko ireo olona manao skamina dia miafina ao ambadiky ny hoe call center. Izao fanazavana zao dia nentinay mba tsy hampirorosaina ny mpanara-baovao rehetra, ary ny fanadihadiana moa dia mbola mitoka tsy maintsy afara amin'ny fitondrana ny olona voalohany ireny amin'ny fitsarana ny rahalahy.